dia avy teo natosiny tamboho fandriana dia natsofiny tamin'ny vodiko ny vodiny dia zazavavikely iray izay mononao an-tanambao Ambatondrazaka i Francia. Andro maromaro lasa izay no tsy karitry ny reny ny troebatana hafahafa n'ilay zaza. Rehefa nanontaniana moa i Francia dia nilaza fa ilay mpanofatran'izy ireo ihany no nanolana azy. Ny iray ny oray-pianakaviana io vidy menaka tany an-tsena aloha izy talohany nanolanany azy. Rehefa niverina avy ihany kosa dia no idiany ny trano ary nanaparany ny filan-dratsiny ity zazavavikely izay mbola 9 taona ity. Nividy menaka dia ozy izy ny raha nividy menaka aloha dia ozy izy tsy azo milentikana izy fa miverina ingakangana dia hanezakazaka za dia tonga dia nalain'ilay menaka dia nalany ny patalony dia avy teo nalany koa ny pataloko dia avy teo natosiny tamboho fandriana dia natsofiny tamin'ny vodiko ny vodiny dia avy teo mivoaka fotsifotsy be ny vodiny dia nainaina be izy dia sady nitomany izy dia avy teo izy izy miteny hoe tsy azo miteniteny izy izy fa vonoako faty ianao izy izy raha miteniteny. Fa iza le nanao an'izany? Zany refin izany. Fantatranao izy? Efa impiry izy izay nanao andrean'izany? Indray ihany. Dia rehefa vita ilay izy dia ahoana nataony andre? nataony inona fa ozy izy andanan'izay mandeha dia izay. Dia efa hitanao izy nenareo mihitsy? Vonono matony ara miteniteny amin'izany. Dia natahotra be ndry? Fanararaotana ranofo sy fanolanana ary fandrahonana ho faty no nianjady tamin'ity zazavavikely ity. Efa niezaka nanafina hatramin'ny farany ary saika tsy hamoaka ny marina mihitsy aza i Francia noho n'izy matahotra ny hovonoin'ilay rangahy. Rehefa nanontaniany reniny kosa ny fotoana nitrangany herisetra taminy dia tsy fantany. Ny antsaroany dia hoe andro larobia ariva, fotoana tsy nianarany tamin'izay fotoana izay ka isyny zokiny irery ny tao an-trano. Nenona le mivarotra tamin'izany izy. Hoe andro larobia? Andro larobia tsy fianarana aloha le izy. Dia izoky tao ambony prince? Prince tao ambany. Prince izany matory. Dia matory atanjo iny ianao mahafalamako izany. Fa oviany izany ry Francia? Efa ela be sa ela be vetivety? Nanomboka tamin'io fotoana nahafantarany reniny Francia ny fahasimbany zanany io dia tsy nilamina ny fiainan'izy ireo. Raha ny fitantaran'ity renim-pianakaviana ity dia mifampitondra toy ny mpihavana izy ireo eo an-tanàna. Raha vao nahalala ny zavananjo ny zanany ity renim-pianakaviana ity dia avy hatrany dia nanantona ny vadin'ilay rangahy voalaza fa nanolana mba hifampiresaka. Ity farany izay nilaza fa fanendrikendrena izany ary mandainga ilay zaza. Dia moa izany antsoan'ilay vadiny midina teo akindriva misy zavatra ilaiko andria dia inona ozy izy dia avio dia rava izy avy any dia inona ozy hoe kio inona no tokony atao fa dia zanako ity eo kio ka mivioan'ny dadany antsony dia ozy izy inona vioan'ny dadany any tsy marina izany ozy izy fa fanendrikendrena izany ozy fa taiza ozy izy vadiko koa ve ozy dia vitan'izany izay fotsy moa izy fa ny tokony atao aky izao inona satria izay indray tsy ary niady 12 taona ireny nanofatrany taminahy dia tsy ary nisy nyfamalina mihitsy na nylivany fotoana io ary izay mbola mifampiresaka tsara izay mivary dia indriva izany dia tsy mety mino mihitsy indriva zazakely oa dia andainga dia tsy manao an'izany ozy vadiko ozy izy fa mety mandainga zazakely ozy izy fa vadiko tsy nanao an'izany dia teo izany dia lasa sokebe indray taminazy satria izy tsy mety nihaiko mihitsy dia ozy hoe alay moa zay antso an'ery dadatoa ao ambony aza mandeha makany indray ozy izy miantso anahy dia rehefa teo indray dia zaho nitomany teo telefona an'ilay zokiny indray zany le satria manana zanaka manokana zany ny vadiko dia ny telefona an'ilay zokiny manokana re indray zany ilay zanako vehivavy kely hoe oapozy izao teneniko andria mama mitomany be
afa français nisy nanolana atao-trano dia ozy izy ny posy eny fa zao le zao dia aniraka olona dia tsy haiko ny telefônina nery le namany ray zany le zokony io telefônina le namany tao Ambatondrazaka. Nandritra izay safotifoty nisy eo teo an-tanàna izany dia nahazo fampandrenesana ny mpitandro filaminana ary tonga teo an-toerana. Notazonina vonjimaika ilay lehilahy voalaza fa nanolana ny Francia. Dia le namany ao Ambatondrazaka indray namiraka polisy nakao aminay dia tonga amin'ny polisy dia arivany andro dia ozy izy le polisy ny antso anahy andao ozy izy le polisy zany tsika nandeha hiakatra any dia avy tendray dia hoe nefa ny andro ity fa alina fara mety dia mijanona foana nareo dia le zazakely ny hoento ara-pitsy hoentina any amin'ny dokotera. Ny ariva dia nanao ny resaka dia vady zany nalain'ny polisy andro ny arivan'iny any. Ny ampitsy vomaraina dia ny bata entana ary ny ala tao amin'ny ilay trano ilay mpanofa trano io. Dia vao maraina be zareo zay ato ambany fanitsy ambony ambany zay dia fa eny kotokotokotokotoko mitatitra entanareo voatatitra ny entana anjareo zavy tsy nalala hoe voatatitra ny entana fa le olona tao ny teny hoe lasa nangeky io zarozare tao e dia lasa ma dia na dia mba nyteny hoe veloma tsy miteny avy zany hoa dia hoe eny fa lasa zany dia hoa rehefa atao atandrony iny izy mivianony indray fa hoe hitondra le zavokely any amin'ny dokotera zay hitondrany anazy. Maraina be raha matova nandondona varavarana anay indray andao izy izy andeha any amin'ny dokotera dia eno fa miandrendro mamanay hoa za tonga ato an-trano dia mandeha tsika dia andao foana ozy izy fa taraiky loatra zany ozy dia eno fa andraso kely dia mivoaka kely izy dia miverina indray nefa zao ozy miantoka amin'ny vola andanana amin'ny dokotera dia za koa ozy misafidy amin'ny dokotera zay tiako izy fa tsy zay dokotera tianareo mitondrana anazy ka voavoany zany io dia niteny indray le mpanofa trano ao ambady hoe tandremo mandeha amin'ny dokotera privé fa any amin'ny fanjakana ihany mandeha hoy zany reo dia azaho tsy andeha amin'ny dokotera zay tianareo mitondrana anahy fa lay foana manantona any amin'ny fanjakana fa any amin'ny fanjakana hoa ny fantako tsaratsara noho ny any amin'ny privé niveriny indray nefa izy ireo avy eo ary nanao fifampirarahana mialohan'ny tondrana ilay zazany amin'ny dokotera. Fifandrirarirana trano no nisy tao anatin'izany hatrany amin'ny dokotera aza hoy ihany ny Ramatoa Sabina. Tokotokony tamin'ny dimy amin'izay zareo tsikilifiko misy foka kely zay aminay ao dia tsikilifiko tamin'ny varavara dia misy izy le Ramatoa zany foi hoe dia tsikilifiko dia hitako misy ny Ramatoa sy ny alany raika raha miaraka aminazy ianao maka ohatra hoe maniraka amin'ny ao ambelany zany sy ny ala ohatra zao manotro zao ao ambelany hoe tazako amin'ny foka kely dia tia zany zao any izy azava tsy afaka amohanareo raha tsy antsoinareo président fokotany zay hoa za vao afaka indray anareo na dia ela be anareo tsy afaka indray anareo raha tsy tonga président fokotany dia tia amin'izay dia ianao maka président fokotany dia za maka an'le atsy ozy izy ireo zany dia nle raika lahy nakakaiky naka amin'ny président fokotany dia le Ramatoa ray nanangona an'le namany be dia be zany tsy haiko hoe mpikambana tao ambadika ny tambonay vao nisokatra varavarana teo président ray mihitsy foana le niaraka tamin'ny président dia eo ambaravarana anay. Marobe io Ramatoa Sabina ny fifandrirarirana niseho tamin'ny maraina io na ny rainy Francia izay niasa tany Mananara tamin'ny fotoana io aza dia efa nantsino ireo olona ireo ihany koa. Dia tsy hitako izay ataoko satria eo koa président dia mandroso anareo dia vavaonareo fa hita maso e. Nandritra izany rehetra izany dia notabazan'ireo olona ireo vola Ramatoa Sabina nangataka fifampirarahana ireo olona ireo saingy tsy nanaiky ity renim-pianakaviana ity noho ny zanany izay simba. Zava naiky mba andeaka aty aminao zay angataka rangeement dia koa zay sangy hoe tena mitsotra ianao hoa manana zanaka ny antsoan'le mivavy ianao hoa manana zanaka za manana zanaka ianao niteneny fa hoe manahoana ny tokony atao amin'ity zaza ity ianao hoa avava be taminah sady mitavatava be anao hoe ianao zao nefa hoa ianao dia teny aty aminah hoe angataka rangement io zavatra io andeho fa fantatry ny fianakaviana rehetrarehetra dia tsy tapako za reheftsoa mo koa zany za teo le fieritreretako hoe tsy tia-piditra mihitsy zany na dia marahelo satria lasa natahotra za hoe lasa be dia be reha dia tsy tia napiditra za hoe tsy manaiky ahy e nefa ny tena ao anatin'ny foko hoe za tsy manaiky.
nandritra izany rehetra izany dia notambazan'ireo olona roa vola raha mato sabina ary nangataka vivampiraharahana ny amotsorana ny vitoriana izy ireo saingy tsy nanaiky hatramin'ny farany itirenim-pianakaviana ity teo amin'izay ry zareo zany dia mangataka aminao zay ozy izy zany izy mba avitsoro ozy izy fitoriana io tsika inona izy izy hatramin'izay tsisy disadisa fa mba mangataka dia ozy ananjana hoe zany eo atany voalohany efa nanambitamby anao hoe inona ny tokony atao e nefa ny anao azambay ho any tabatabainao foanany dia mifona raha ozy fa tena diso zay ozy mifo ngeky rano mafana e za tsika sady mitomany be mifozy rano mafana fa mengavy indray za ozy izy mba avitsoroky ozy fitoriana io a fa mifo rano mafana be ozy izy dia manaraka zany ry aza manaraka zany ozy izy fa inona raha ozy maritra iraisantsika raha ohatra mihina volana hoe mety olany fa zanako nga mety ho sitrana ohatra hoe sitrana fa na dia mifiresaky norona amin'ny zanako arany satria mianatra hoe zanako kely be vao ohatra n'io ve dia namanodidina anay arany hoe manahoana mifetraiky anjanako dia etreta zany hoe omeny vola zany a dia vitaniny reo manambola penga zareo manambola zareo inona no asandry zareo livre sasie dia ohatra hoe mizara ohatra hoe grossiste na sasie zany zareo firy taona zanaka ry zareo ny zanany mazanany mpiarararaty zokony ty kely vavikely dia lehilahy kely ray zanany nefa tsy ny violene tsy ka zanany ne tsy dia mipetraka ao aminazy fa zanany any ambanivohatra any dia misy fotoana zany zanany hoe mandalo kely alainjareo ohatra zany tanaty confinement rehetrarehetra zao le zany dia tao foanany dia vita indray ny confinement dia mody any ambanivohatra indray le zaza mianatra itsy ankilany zany miara-mitebiteby izy miarakavy kely reto noho ny tahotra sy fandrahonana mahazo azy ireo tena mitaintaina ohatra zany inona no atahoranareo natahoranay le hoe zareo gavy satria izy efa mamoaka vavy hoe rehefa tsy votsitra ny fitoriana dia mbola hitany anaovako azy sabinina tetsy ankilan'izay dia saika niala tao amin'n'ilay tanàna avokoa ireo mpanovatrano ny hafa izay fianakavian'ireo mpivady voalaza fa nanolana ny zanany ireto farany izay mbola samy monina ao Ambatondrazaka ihany ary nilaza fa hijoro vavolombelona nanoerana ity reny mpianakaviana ity le ao ambony a mpanovatrano ireo zany presque fianakaviana ray daholo zareo fianakaviana ray daholo ny ao ambony a dia ireo fianakaviana reo tamin'ny voalohany tsisy hoe inona rehefa tatyarina lasa nisy hoe vavolombelona nahazo fandrahonana izy mianaka ka noho ny taotra dia nisafidy ny ampitsahatra ilay zaza tamin'ny fianarany mamany Francia ary ny alakely tao an-tanàna koa izy ireo mandra-pivery ny rainy Francia tao Ambatondrazaka iza nefa vavolombelona zareo le raha matony laza hoe vavolombelona ony raha matony hoe voaingana kely vao tonga fa avy any ambanivohatra dia le raika raha koa tsy dia tao foana tsy dia tao le lehilahy fa mivady ny tena tao foana io lehilahy io koa ny tena tao dia tatyarina milaza va hoe misy vavolombelona le raha matoa le vadin'le rangahy ihany ny vavolombelona dia le avany ihany ny vavolombelona avany anankiroa ihany ny vavolombelona rehefa volombelona reny efa milaza fa hoe rehefa tsy mamotsitra ny fitoriana io za dia hoavy ony ny anjarako noho ny taotra igafian'ireo olona ireo azy dia niakatra tany Antananarivo izy mianaka ary tsy namotsitra ny fitoriana dia matahotra be matahotra satria any amin'ny vadiko izy nimero amin'ny vadiko zany ny any amin'ny zareo fa ny amina tsy any amin'ny zareo ny anahy fa ny amin'ny vadiko ny any amin'ny zareo dia any amin'ny vadiko zareo ny telefona hoe teneno ny vadinao mba hamotsitra ny fitoriana io fa rehefa tsy hamotsitra an'io izy dia mbola ho avy foa ny anjarany valitaona i Francia ary klasy CP2 izy zaza mahay any an-dakilasy ary nandritra ny fotoana ny akaran'ny Francia sy ny reniny tao Antananarivo sy nandritra ny fotoana tsy ny anarany dia nampianatena irery tamin'ireo kahie ny Francia classe de firy mo fara T2 c'est
manahoana ny fisarahana ny ampianarana mahay tsara ve ndry sa ahoana mahay ndry za zany zao ndry tsy mianatra dia inona no ataondry mianatranatra le kahe favinandroatana mianatra reny dia amin'ireny manoratoratra dia iny vadinao aiza any manana izy amin'izao inona ny ataony any manao jirofo manao jirofo dia any mihitsy izy mipetraka sa hoe mandalo fahoavy izy ka dia misy ny problème izy zao dia tsy maintsy tonga dia mianatany izy zao amin'ny fahatelo amby folo ny volana desambra izao no fantatra fa hiakatra fitsarana ity raharaha ity efa tonga ao tanàna ihany koa ny rainy français ary efa miverina tsekoly iray zaza mitaky ny rariny manoloana ny fahasimbany zaza tsy mandatsiny ireo ray aman-dreniny tsy mitady vola izahay hoy raha mitosabiny fa ny fahamarinana ihany satria sady simba tanteraka ilay zazavavy kely no mbola hiarany tsindry hazolena koa mba magnataka fitondram-panjakana zany za re tompoko amin'ny 13 desambra zao zany a hiakatra tribonaly zahay nefany a ny zanako efa simba mbola raha onona ihany za tompoko amin'izao zavatra efa mahazo ana mafy be zao nefa dia mbola raha onona ihany ka mba mangataka fitondram-panjakana tompoko zay mba andray andraikitra fa mafy mahazo anay sady voany tsindrina azo lena zany ngambany